miaramila izay ahitana ny avy eo amin'ny akademia miaramila, ny sekoly miaramila firenena avy eo Antsira Fianarantsoa ary ny sekoly ny manamboninahitra lefitra ny Tafika na ny ENSOA ao Antsirabe. Ireo zany mitarika ny maso ho an'ny Tafika Malagasy. Amin'izao fotoana moa dia mandray ny toerany manoloana ny tribunal officiel ny général de brigade Kinoise Désiré izay lehibe ny izay commande ny herim-boatsitaitra ny Tafika Malagasy. Rehefa nahazo ny toerana misy dia midika izay fa hanomboka ity raharaha ity matso izay ahitana miaramila 20,740 ka ny 13,740 amin'izany dia hilahatra miatrika ny mpitondra ny firenena amin'izao fotoana izao dia ny président du général Zuela filohan'ny fahefana avo ny teteza mita. Le général Kinoise Désiré a pris la tribune. Cela veut dire que le défilé va bientôt commencer. Un défilé qui, comme nous l'avons dit, a été préparé par plus de 2500 éléments qui défileront successivement autour de ce stade. Autour de ce stade et surtout devant les officiels qui se trouvent à l'heure où nous parlons à la tribune centrale. L'école, comme tous les ans, ouvrira le défilé. Quand on dit école au sein de la Grande Muette, c'est d'abord et c'est surtout l'académie militaire d'Antsirabe. L'académie miaramila Antsirabe izay mandalo eto amin'ny tribune officiale l'académie miaramila Antsirabe izay tarihan'ny colonel Rasolofinirina Benik Xavier nay arahan'ny fanevan'ny sekoly ahitana ny karigetran'ny sekoly ahitana ny soratra hoe ho an'ny tanindrazana. Marina fa mandrafitra ny reto mpianatra manamboninahitra avy ao Antsirabe ireto ny andehan'ny fahatelo amby telopolo na ny promotion directe 33e promotion izay tarihan'ny commandant Rafidson Bernardin. Manaraka ny andihany avy ao amin'ny andihany fahatelo amby telopolo dia ny andihany Rasipedina fahaenina ambin'ny folo ary ny andihany manokana fahafito ambin'ny folo izay tazantsika mandalo eto ankehitriny ny andihany fahatelo amby telopolo na ny andihany direct. Ireto moa dia zatovolahy mizaka ny zoam-pirenena malagasy manana ny diplôma taona faharoan'ny université ary navita fiofanana afaka tamin'ny fanadinam-pirenena idirana ho manamboninahitra. C'est le passage de nos académiciens, ces futurs officiers qui suivent actuellement leur formation à l'académie militaire d'Antsirabe, dirigée par le colonel Rasolofinirina Benik Xavier. Comme tous les ans, il y a les futurs officiers relevant du peloton intermarque, mais il y a aussi ceux qui ont réussi au concours direct, en plus bien évidemment des membres du peloton spécial. Miss peloton spécial avait un petit directeur mon colonel. Le peloton spécial moa izay tazantsika aorinan'ny andihany manokana fahaenina ambin'ny folo. Ty andihany manokana fahaenina ambin'ny folo ty moa zany dia misy an'ireo manamboninahitra lefitra avy eo amin'ny Tafika Malagasy sy ny gendarmerie-pirenena izay afaka tamin'ny fanadinana idiranao manamboninahitra dia mandrafitra n'ity andihany Rasipedina. Fa manoloana ny tribune kosa dia hitantsika miditra ireo andihany manokana fahafito ambin'ny folo izay ahitana vehivavy mpianatra ho manamboninahitra telo izay dokotera moa zany ireo
vehivavy anankitelo ireo. Ireto mpianatra ao amin'ny andiany manokana ireto moa dia mpianatra navita fiofanana ambony avokoa izay nanao fanadinana ka tafiditra ho isan'ireo mpianatra ho manamboninahitra izay andrafitra ny manamboninahitra azoazy. Ankehitriny kosa dia miditra manoloana ny tribune ofisialy amin'izao fotoan'izao ny avy eo amin'ny sekoly miaramila-pirenena avy any Fianarantsoa izay tarihan'ny colonel Raraivoamisa Karolana. Manana ny fanevany izay ahitana ny targetra fahaizana fahendrena fandresena ity sekoly mampiofana zatovo ho isan'ireo tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Tsy voatery ho amin'ny tafika malagasy na ny zandarimariam-pirenena ihany izy ireto zay Mirambelson fa natao indrindrindrindra hanofana tompona andraikitra ambony eo anivon'ny firenena malagasy iray manontolo satria nivoaka tato amin'ity sekoly miaramila-pirenena ity dia misy an'ireo mpitsara, misy an'ireo administrateur, misy an'ireo manamboninahitra mitafika malagasy ilay zandarimariam-pirenena. Marina tokoa izany satria namoaka olo mangabetsaka raha ny sekoly miaramila-pirenena ny Fianarantsoa hatramin'izay ka hatramin'izao. Porofo n'izany fahombiazan'izany ny maha 100 isan-taona ny vokatra eo amin'ny baccalauréat. Ary tsy vitany hoe baccalauréat ihany moa fa tsy maintsy mbola manohy fianarana roa taona amin'ny université ireto tanora ireto alohan'ny hidirany ao amin'ny akademia miaramila zay mbola andaniana taona roa na telo ihany koa vao mivoaka ho manamboninahitry ny voaloharindahy. Araka ny voalaza ny colonel tao moa dia misy tokoa nivoaka ny CMP no lasa mpitsara ankehitriny. Misy ny manam-pahaizana manokana momba ny lalàna, misy ny manam-pahaizana manokana ihany koa momba ny tontolo izao na izao eo amin'ny asa aman-draharaha zay iandasana azy ireo ho fanompoana ny tanindrazana. Marina moa zany zao Mirambelson fa taona vitsivitsy lasa izay ho an'ireto mpianatra ao amin'ny CMP na ny antsoina hoe enfant de troupe ireto dia natsangana ny école préparatoire izay miomana ireo mpianatra ho isan'ireo mpianatra manamboninahitra amin'ny lafiny maro eto firenena. Anjaran'ny UNSOA indray zao na ny École nationale des sous-officiers n'Antsirabe izay manana ny fanamiana manokana ihany koa amin'izao hetsika fahaenina amby roapolo ny jona izao. Ny sekolin'ny manamboninahitra lefitry ny tafika malagasy na ny UNSOA avy eo Antsirabe izay eo ambany fibakon'ny colonel Ramatombotso Christian izay rahan'ny fanevany moa ahitana ny targetran'ny sekoly dia ny tanindrazana fahalalana. Mamolavola ireo mpianatra manamboninahitra lefitra ao amin'ny tafika malagasy iray manontolo ity sekoly ao Antsirabe ity zany Mirambelson satria na ireo mpiofana ho moniteur agricole dia volavolaina ato amin'ity sekoly manamboninahitra lefitry ny tafika malagasy ity. Tetsa tsy aritra no ilazanay fa tonga tany Antsirabe ny Premier ministre lehibe gouvernement ny général Camille Vital nanatrika ny famoahana ny